manonona fiadanan'i Jesosy amintsika tsara avy androany naiza toerana misy anao dia te hanasanao indray izay androany hoe ndao hiaraka aminay manokana fotoana fohy ao anatin'ny fotoana fohy tsika no hiaraka hideran'Andriamanitra eto amin'izao toerana izao indray naiza toerana misy anao dia omeo an'Andriamanitra ny fifantohanao rehetra sy ny aminao rehetra indray amin'ity androany ity. Amen. Raio manantona ny seza fiandriananao zay androany satria te hanakaiky anao, te halala misimisy kokoa ny fahalebiazanao sy ny voninahitra ao zahay. Zay ny antony mahatonga anay androany samy teny hoe hoenty zay hoe ho anilanao satria ianao rery ihany no irin'ny fonay. Eto ao anilanao toetro mandraky izay omenanao ny fiainako andray anao fasakaizanao ianao no faniry tokana tsy bafo tsisy afaka ny toeranao sy hanome ny fopitiavanao toujours ilalanao eto ao anilanao Milan'Andriamanitra ianao dia eo akaikin'Andriamanitra mahatsara anao. Tena teneno mihitsy Andriamanitra hoe ny eo anilanao rery ihany Jesosy ny tena tiako ny fiainako dia tena mila anao Andriamanitra. Mamela anao malalaka Jesosy anao anatin'ny foko eo amin'ny fiainako rehetra. Ianao no faniry tokana tsy bafo sy afaka ny toeranao sy hanome ny fopitiavanao toujours ilalanao eto ao anilanao
amin'ny fotoana anankiray ny zanak'Andriamanitra manaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany dia midiky izay fa mino an'Andriamanitra ianao amin'izay rehetra mety situation misy eo amin'ny fiainanao dia hanano antoka fa efa namenao an Jesosy ny fiainanao zato isan-jato dia tadidio fa adidin'Andriamanitra ianao ary andraikitr'Andriamanitra ny aminao rehetra. Taontsika androany mbola ilaza hoe Jesosy mino anao tanteraka ny fiainako rehetra dia tena mbola atolotra anao indray. Taontsika hanavao ny fahalorotenantsika androany mety efa tao anatin'ny taona maro tsika no nandray an Jesosy mety voaingana fa za te hanasantsika androany mbola fotoana mety hanavaozana ny fanolorantena eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Tena teneno izy hoe Tompo ny fiainako dia tiako raha hoe eo foana ianao, tiako niara-dia aminao, tiako niaraka aminao ny amin'izay rehetra ataoko na niasa fanompona na niasa mandraraha dia tena tiako Jesosy ny fanatrehanao. Izay mahatonga na miteny androany Andriamanitra hoe eo am-pelantananao ny fiainako rehetra. Apetrako izao ny momba ai rehetra ny fiainako teo am-pelatananao anako ao turia. Sumino now, ano mano tu, niatu nivelo maku, si niatu niraku, te. Andriamanitra hitsaoka anao. Ianao l'Andriamanitra masina ambony Andriamanitra rehetra. Mitsaoka meteza ianao tena hanetry tena tanteraka hitsaoka
Zay tompole feonao rekonao ampokoao fa maniry mafianao te hiobona alalanao mandroso te sosio tonga soianao e fa manirana ny fanatrehanao maniry ny fo te hitoeranao kasioao te sosio fa manantenanao e fa faran'izay ilaiko sy tiako ny eo anilanao Não me faz lavar, avia-me não lhe faita, avia-me não lhe faita. me tacaram pitiava não me rutsa cá um pouco alto, boia não faz lavar, Boia não me faz lavar, avia-me não lhe faita. me tacaram pitiava não me rutsa cá um pouco alto, Manjo te sosio tunga suyanao e manirana ni fanacheanao maniri ni fu deitveranao kasiuao te sosio famanantenanao e fafaraniza ilaiki usitikiu Manjo te sosio tunga suyanao e famanirana ni fanacheanao maniri ni fu deitveranao kasiuao te sosio famanantenanao e fafaraniza ilaiki usitiku ny eo anilanao Sorana manokana ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra izay nanome sehatra anay tamin'ity androany ity averina amin'i Jesosy ny voninahitra ary isorana ihany koa ianao izay any tokantrano any n'aiza toerana nisy ianao nanaraka anay hatramin'ny farany dia averina amin'ny tompo ny voninahitra manona ny fiadanan'i Jesosy amintsika tsiraray avy tahin'i Jesosy daholo